aiza ho aiza commune ambonivohitra Mboimanga Rova aiza ho aiza ny fivoaran'ny fari-piainan'ny mpanao asa tanana. Toerana iray manana ny tantarany eto amin'ny firenena malagasy no hitondrana ianao androany atao anatin'ny fandaharana aiza ho aiza. 420 kilometatra mialana Antananarivo renivohitra no ahitana ny commune Mboimanga Rova. Tanàna midadasika ary manana ny mampiavaka azy izy io dia ny fisian'ny vohitra Mboimanga izay napetraka ho vakoka iraisam-pirenena tamin'ny taona 2020. Nanomboka teo izany nanana ny toerany teo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny toe-karena ny tanàna ny Mboimanga. Ny vohitra Mboimanga tokoa manko no tanàna fahiny, mbola voatahiry amin'ny endriny ankapobeny, tsy nisy tomika loatra, ka isan'ny vavolombelona ny fanjakana Imerina. Talohan'ny taona 710 dia tsy madilo no anaran'io vohitra io. Ny mpanjaka Andriamborona no nanome azy ny anarana hoe Ambohitrakanga tamin'izany fotoana. Mbola tamin'ny vanim-potoana fahafoko izany. Nanomboka ny fiandohan'ny taonjato faha 720 kosa no nanjaka voalohany teo ny mpanjaka Andriamasina Valona, izay nanome ny anarana hoe Mboimanga no izy babo tamin'ny akanton'ilay vohitra. Teo amin'ny toerana io no nanjakan'Andrianampoinimerina voalohany ihany koa, ary nanitatra ny fanjakany voalohany izy tetsy amin'ny rovan'ny Manjakamiadana. Mitahiry ny ampahany betsaka amin'ny tantara ny fanjakana Imerina araka izany ity vohitra Mboimanga ity. Nitondra fivoarana tamin'ny tokantrano maro ny fisian'ny rovana Mboimanga izay azo tsidiana ary nahasarika mpizahatany maro tokoa, indrindra fa ny teratany vahiny. Niroborobo ny fiveloman'ny mpanao asa tanana sy taozavatra teny Mboimanga, nanomboka teo amin'ny taona 2020 izay nametrahana azy ho vakoka iraisam-pirenena sy ny nitokanana azy niaraka tamin'ny UNESCO ny taona 2020. Aiza ho aiza nefa ny fari-piainan'ireo mpanao asa tanana ireo ankehitriny. Taloha zany tsy milalao manalina zany zay fa manetsinetsiny satria ny création lafo. Dia ankehitriny ny faran'ny herinandro zay vao mba mahita kely hoe 2 sy 1 alina ohatra zany sabotsy sy lahady ihany. Mbola tsy teraka akory ary dia efa mpamorona ny raiko sy ny reniko, mpamorona asa tanana. Tamin'ny taona 4 sy 20 nakany dia nisy zavatra tsara betsaka ny ainana satria be ny vahiny. Fa nanomboka teo amin'ny taona 5 sy 20 teo zany dia tratran'le chute économique vokatry ny zava-nisy teto amin'ny firenena dia simba ny tsena, vao maika ny ampindray ny fahavoazana amin'ny zava-misy teraky ny aretina, mpamorona asa tanana sy mpanao zavatra vaovao dia tonga dia efa mikatona, tsy misy ninina azo atao tsony. Nanampitrotraka ny fahasahiranan'ireo mpamorona asa tanana ihany koa ny fisian'ny valanaretina coronavirus izay niteraka fanakatonana sistany sy ny fikatson'ny fizahantany teto Madagasikara hatramin'izao. Ny tsena zany zao dia tena niovana ny zavatra atao ary mitady zavatra vaovao amidy kely 2 3 tsy ponana 5 000 sisy. Dia iza manjifa an'izay? Gasy fa tsisy vazaha. Teo aloha zany ao anatin'ny herinandro zay mahita amina million. Vatra napy, vatra personnage. Fa zao mihidy tanteraka zany tsisy ninona raisinay. Ahoana izany no hiatrehan'ny mponina Mboimanga anio fienan'ny mpitsidika ny rovana Mboimanga io ankehitriny? Teo amin'ny volana marsa zany zay, janvier février mars, mbola nisy ihany ny touriste. Dia nisy vahiny fampakahetana eto aminay, nakahetana. Dia mba iny aloha zany navita 2-3 volana, dia ireny aloha zany fanakonana sy ny fambolena nanatona andreo client-nay zany zay. Dia nisambotra. Dia rehefa vita ny confinement miresaka. Dia teo amin'ilay fisokafana kely dia nanomboka teo niova le asanay zany, lasa manao an'ireny zavatra madinidinika kely hoe bracelet,
makaentana de lasa mivarotra zavatra kely satria matoera-pitsangatsangana anazy de be dibe ny olona kanefa tsy otrany ny fahintsony hoe tena tsy mbola misy ny mpizahatany amin'izao satria mbola tsy misokatra ara-dalàna ny sistany. Raha mahita asa kely tsy ponina rehefa faran'ny herinandro dia efa zava-dehibe ho ny ponina. Ity rangahy iray ity izao, raim-pianakaviana efa maty vady ary mbola manana zanaka marary mafy ihany koa. Izy no mikarataka mamelona ny fianakaviany manontolo hatramin'ny zafikeliny mbola mianatra amin'ny alalan'ny varotra valiha. Rehefa faran'ny herinandro mba mahita raisina kely izy. Valiha 2 na 3 isan-kerinandro ihany sisa no lafiny ankehitriny raha ampolony isan'andro izany teo aloha. Zany hoe ara-malagasy zany nataona aty. Rehefa amin'izao fotoana izao zany mbola misy an'ity aretiny ity zany dia tsy dia firy le mpitsangatsangana. Olona kely tsirairay zany mandeha. Sahalanareo mitsangatsangana mandeha zao dia raha ohatra tia ny entana dia mividy izy fa raha tsy tia ny entana moa no azonao atao. Raha misy ny vazaha mividy ihany koa ny vazaha, raha misy ny gasy mividy ny gasy. Tena mafy dia mafy dia mafy dia mafy. Ny vidim-piainana miakatra andro manalina. Ny vola miditra indray tsy misy. Ny fambolena ny andro maina. Zany rehetrarehetra zany miatra daholo, ny aretina mamely. Mambolimboly rehefa tsy dia tena hoe fambolena be dia manahoana. Raha indray mba malafo kely 1 alina, 2 alina, arakarak'ilay masaka amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany satria bamboany ireny hitanao fa mbola farana avy any Mbomiadana dia mbola misy maso-karena daholo na fantsika na ninona zany rehetrarehetra zany. Ia zao ro tantaraiky anao tokantrano tsy akany atsika izao noho izy. Zany akoa zao marary. Sasany tapaka lalan-drà, maty ny vadiny. Za zao raha ny taonako any 19 taona any aho zao. Zany mamelona an'ireo vadiko koa efa maty. Fa ny forotoana mahery ihany nahafatesa vadiko manano tenaka zay ny nataoko izy hoe sao dia mba misy lazon-dazony. Za be dia tsy fantatrareo le mifanentanentana aminayko. Ny fanondriako dia izao mba mitady fanampiana zay amin'ny fahaserananay. Fokontany 12 be izao no mandrafitra ny commune Ambohimanga Rova. Ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiveloman'ny ponina ny sehatry ny fizahantany, indrindra fa ireo olona izay mivelona sy mipetraka manodidina ny Rovan'Ambohimanga. Efa ny farana ny fihibohana sy ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara amin'izao. Tsy mbola miverina tanteraka amin'ny laoniny kosa ny fizahantany iraisam-pirenena. Tsy miondrika intsony fa tena mitolefika tanteraka mihitsy ny fari-piainan'ny tantsaha, ny mpanao asa tanana ary ny mpamorona ankehitriny. Mameno armoara fotsiny sisa ny entana voazaitra fa ny mpitsidika nantenaina anjifa izany tsy misy. Very fanantenana tanteraka ny mpivarotra tao zavatra eny Ambohimanga Rova. Ho aizany hoe hafarany